tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy gasy fandaharana vokariny CRG Madagasikara toana maso amerikanina. Nandritra ny fandarana teo aloha isika dia namantatra ny fivoaran'ireo vondrona dimy manatanteraka tetika saim-bonana, ny PIS, GSM, fanjiry, mandravasarotra ary ny aina vao. Anomesehatra ireo mpitsara ny faninanana ny samigasy anio, ampahany amin'ny samigasy an-tsehatra faharoa natao tamin'ny institution Sainte Famille Mahamasina ny 13 septambra lasa teo no arosanao. Ny vondrona mandravasarotra, ny fikambanana Agir sary ny ONG COFSAT no vahiny ny fandarana samigasy. Horesahana anatin'ny samigasy mandray vahiny ary ny fiara-miasa ny rehetra eo amin'ny fiarahamonina entina anovana izany ho amin'ny tsaratsara kokoa. Araka ny fotoana fanomezana dia any no anomezana nanao ny anaran'ny mpiaino izay nahazo loka tanatin'ny faninanana. Noro Rawely Arson sy Mampiona Ravalson no manolotra ny fandarana faly miarabanao indray miaino ny samigasy ary manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Samigasy ny vaovao. Samy nanana ny paikady nentin'ny atrehana izay volana roa voalohany tamin'ny fanatanterahany tetika saiombonana izay ny vondrona 5, izany hoe ny volana Jolay sy ny volana Aogositra zany. Samy nanana ny fandaram-potoana ny anko izy ireo ary samy niatrika ny sedra sy ny fahasarotana. Vao mariky ny mpitsara fa mandroso ny tetikasan'izy ireo, nisy ihany koa ny sosikevitra ny menan'ny GSM, ny fanjiry, ny PIS, ny mandravasarotra ary ny aina vao. So starting with the group GSM, the group is very creative. They're really thinking about all the different aspects. It's a very broad plan, I think. Tsara le hevitra tam'le sarasarana ho secteur ary mafaoka an'le tanàna manontolo zany zay. I do think that this idea, I like the fact that you're working with local youths in the community and that you're using that to your advantage. But I do think that this idea of having 5 groups, each with 5 different themes and all the things you're trying to do might be a little bit too complex. Tsara le hevitra le hoe miara-miasa amin'le tanora ifotony mihitsy, tena tsara kanefa le fizarazarana secteur zany hitako hoe somary compliqué kely mety manansarotra kely ny fiara-miasa ao anatin'izay. Even though it's complex, we think it's worth continuing to try to accomplish it. Na dia hoe somary manansarotra aza dia mbola azo tanterahana tsara tohizana ny asa efa natombokareo. Now speaking with the group Mandrava Sarotra. Ny ho an'ny groupe Mandrava Sarotra kosa izay mahakasika filaminana ny sehatra ny lavanila any amin'ny région Sava. We also appreciate that you're working with local NGOs and you've developed local partners because you can't be there all the time yourself. Nafinaritra le hoe miara-miasa amina ONG local nareo sy mpiara-miasa ifotony satria tsy afaka ny hijanona any amin'ny toerany foana nareo. I will say on behalf of the group that for us it was a little bit difficult to really understand what are the concrete actions that you're trying to accomplish. Ty kosa nefa ny laza aminareo fa izahay mpitsara dia somary nanahirakirana ihany ny tena nijery hoe inona marina zany le asa tena ataonareo amin'io sehatra ny filaminana any amin'ny faritry io satria tsy tena nazava aminay tsara zany le asa ataonareo. So and now going on to Aina Vao, which is looking to change the mindset in the world of journalism. Ho an'ny groupe Aina Vao koa izay miezaka ny manova ny fomba fisainan'ireo mpanao gazety. We think you did a really good job of focusing this into something which it really is achievable and can still make a difference. Mafinaritra zany nanaovanareo ny fantohanareo manokana amin'ny mpanao gazety fotsiny fa tsy nanafaoka an'izay olona betabe zay. Focusing on journalists in Seni, I think, is a good workable solution. Ary hitako fa vahaolana azo tanterahana tsara zany ilay ny fantohanareo manokana amin'ny journaliste sy amin'ny Seni. And I think despite the fact that you've been very creative in using technology to make up for the fact that you're geographically dispersed, we get a sense that you've fallen a little bit behind. Na dia eo aza ny teknôlôjia izay ahafahanareo mifandray satria samy avy amin'ny toerana maro samy hafa nareo
dia somary tsapana ihany fa somary taratara kely ianareo. So looking at the group Fanziri, which is looking at building trust between security forces and the public. Ho an'ny grupy Fanjiry kosa izay mamerina milonina ny fitokisana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny tanora. I think the group did a great job thinking outside the box in terms of partnerships. You guys had a wide variety of partners that you're working together with. Anisany zavatra azo tsapahitanana ny fahaizanareo nitady mpiara-miasa satria mpiara-miasa maro no azonareo atao anatin'izay tetikasanareo izay. An indicator of the success of the project is the fact that you've managed to attract a funder. Anisany marka anankiray alalana fa mizotra any amin'ny fahombiazanareo vitanareo ny nasitona mpamatsy vola. You still have a lot of activities planned, and I would just encourage you to make sure you remain realistic in terms of what you can accomplish, but it looks like you're on a good schedule. Mbola maro ny tetikasa izay tanterahanareo teo araka ny favovinavina ary mino izahay fa azo tanterahana tsara, azo sotrarina tsara izany ary dia mirary soa anareo. Finally, ending with the last group, Peace, which is dealing with child prostitution in the Zebu markets in the south. Ny farana dia ny groupe Peace izay mifantoka manokana amin'ny tsenanampela. I think you unfortunately had to rely on one of your members to do most of the work. But you're lucky because you have a person who's willing to do most of the work. And so despite this challenge, you managed to make progress. And I hope this can continue despite the pressure on this one person. Ny indrokely fotsiny eo anareo dia miankina amin'ny olona anankiray nareo manao an'ilay asa satria olona anankiray io no manana fotoana ahafahana manao an'izay asa rehetrarehetra izay. Kanefa na izany na tsy izany dia mino fa androso dia androso ny tetikasa izay ataonareo. Ny andray ny zavatra tiako tenenina fotsiny dia zao hoe ny sehatra tahaka an'izao entintsika manao fampisehoana ny zavatra vita sy ny ireo dingana tokony hoarahana rehetrarehetra dia sehatra hifampizarana indrindrindrindra mahaiza mangala tahaka an'izay fomba tsara hitan'le namana anankiray tesy amin'ny ilany dia afahana zany mampandroso ny asa tokony nataontsika. Il y a une chose que j'allais oublier d'ajouter sur ce que mes collègues ont dit. Des fois, on a tendance à cibler tout le monde. Même s'il y a beaucoup d'acteurs, je ne crois pas qu'il est possible de cibler tout le monde. On ne peut pas avoir un changement en ciblant tout le monde. Et je proposerais donc qu'on fasse une certaine catégorisation des cibles. Ny zavatra tiako marihana kely fotsiny angamba indraindray tsika laim-panahy hifantoka amin'ny olona rehetrarehetra tsakanavaka zany amin'ilay tetikasantsika. Ny manahirana amin'izay dia sarotra ihany koa ny anisy fiovana amin'ny olona rehetrarehetra fa tsaratsara koa angamba raha misafidy olona manokana, gropin'olona manokana tsika ciblentsika ao anatin'ny tetikasantsika. Ny tetikasa ahafahantsika mahita fiovana misongadina kokoa. Anatin'ny dingana farany fanatanterahana ny tetikasan'ireto vondrona dimy ireto ny volana desambra ary no vinavinaina fa samy anatontsana izy ireo izany tetikasa izany arak'izay nanomanana azy hatrany am-boalohany. Indrindray ary ireo paikady everin'izy ireo hiatrehana ity dingana farany ity. Sarika Andrea tsy miala misolitena ny groupe PIS zany manomboka ny mois ny 18 septembre izay hoe zany hoe après an'le formation dia mandeha manantona an'le ministère mandeha mitety an'ireo ONG izay efa nifaritana amelosy ny ambasady ahafahanay mitady famatsim-bola sy fiarah-miasa. Akoatran'izay manomboka ny début octobre dia anao zay ny karazana hoe fanentanana ifotony natao manokana ho an'ny lehilahy satria ny lehilahy no mpisehatra voalohany ao anatin'izany tsenan'ampely zany ao anatin'ny hoe herisetra mianjada ny vehivavy. Manomboka ny mi-octobre zay anao ny fanentanana ny tsiraray ny amin'ny loza ateraky ny tsenan'ampela anangana izay karazana sehatra ifampidiniana sehatra ifanakalozan'ireo vehivavy indray io ahafahan'ireo vehivavy manadiady mamakafaka ny olana ifotony ahafahan'zareo mamoaka vahaolana maharitra mametraka ny asin'ny vehivavy ao amin'ny fiarahamonina.
anao koa zay karazana spot de sensibilisation zay ho alefanay amin'ny radio communautaire sy ny radio partenaire ny SFCG. Anao ihany koa zay natao hoe tafatafam-bankily. Io ndray dia anetananay ireo ray aman-dreny. Ireo ray aman-dreny ireo ankizy misehatra ao anatin'ny tsenan'apela satria ny ray aman-dreny mihitsiny no mampirisika an'ilay zaza anao an'ilay tsenan'apela. Noho izany hitafatafa amin'ireo ray aman-dreny zany zay ao anatin'ilay hoe débat communautaire ahatonga saina anazy. Ny asa lehibe fahatelo miandry anay zay ho ataonay manomboka amin'ny volana novembre dia ny atao hoe fanofanana arak'asa an'ireo tanora ireo sy ny hoe fikarakarana ny faninanana ara-panatanjahantena satria rehefa tonga saina ny fiarahamonina ny vehivavy ny lehilahy dia mila alaina ny fotoanany. Zay fotoanana kany amin'ny tsenan'apela ovaina any amin'ny zavatra hafa dia alainay zany fotoanan'izy ireo ifantoka mba hifantoka ny mahasoa sy ny hoaviny amin'izay manomboka izao satria ratsy le tsenan'apela dia ovainay ny fomba fijeriny zay le hoe changement de comportement, changement de mentalité mba ahafahan'izy ireo mijery ny hoaviny sy izay mahasoa anazy mifantoka kokoa zany any amin'ny hoavo. Groupe Mandravasaritra itiana no misolitena. Ireto indray ary ireo asa zay miandry ny groupe Mandravasaritra. Voalohany amokatra fandaharana mahaliana ny groupe Mandravasaritra andraisan'ireo tanora andraikitra be kokoa. Anisan'izany ny tanora zay efa nanome tanana anay ny association Agirs, ao ihany koa ny COFSAT. Dia isokatra ihany koa ny groupe Mandravasaritra amin'ireo fikambanana hafa amin'ny fanatontosana izay fandarana izay. Omena isehatra ihany koa ny andromasom-pokon'olona handray fitenenana ao anatin'izay fandarana izay sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny famokarana ny lavanilina. Ao anatin'izay indrindra ny mpitandro ny filaminana. Rehefa vita ny fandaharana dia taorian'ny conférence débat zay natao tany Asambava ny 20 ny volana Jolay lasa teo nandraisan'ireo tanora ireo anjara zay mihoatra ny 50 izy ireo ka ireo tanora efa nandray anjara ireo no ezahany groupe Mandravasaritra avondrina hoentinay hitsidika na hanao visite guidée ny posten'ny police sy ny gendarmerie mba ahafantaran'zareo hoe inona daholo tokoa moa zany ireo dingana rahana amin'itony sehampitatanana amin'ny mpitandro filaminana itony. Rehefa vita izay rehetra izay dia nanomana ihany koa ny groupe Mandravasaritra fiofanana ho an'ireo andromasom-pokon'olona satria raha mahafantatra ireo andromasom-pokon'olona ireo hoe zava-dozaka iny ateraky ty fitsaram-bahoaka dia zareo samy zareo ihany no hifampizara amin'ny namany hoe tena fadiny ty fa zava-doza. Aorian'izay dia mikarakara ny TEP na tribune d'expression populaire zahay efa manaparitaka ihany koa ny bulletin de score mba ahafahana mahazo ny hevitra ireo mponina ireo. Rehefa vita zahay rehetra izay tompoko lasy tompoko vavy dia hiezaka ny groupe Mandravasaritra hanao diabe ho an'ny fandriampahalemana ka izay no mahatonga anay manao hoe mifanohina amorona fiarahamonina anaty fandriampahalemana. Eveline anarako solitaina ny groupe GSM. Ny asanay dia manomboka ny fanaovana ny TDR ny isaka secteur zany mba ahafahan'ilay tanora zay hidina any amin'ireny secteur ireny mahafantatra hoe inona le zavatra hiandrasana aminy amenan'izy zareo zay amin'ny semaine le 18 dia anaparitaka le atao hoe fakana ny hevitra any fotony 250 isaka quartier zany ny bulletin de score andeha ho aparitaka anay dia mamolavola ny tribune d'expression publique zay afana mamoaka amin'ny faran'izay ny antsoina hoe équipe-na plaidoirie isaka secteur zay. Dia anisan'ny thème ho traitena ao anatin'izay TEP zay ny voalohany resaka insécurité dia ny faharoa resaka assainissement dia ny fahatelo resaka participation citoyenne en termes de vie publique dia ny fahaefatra en termes na taxe communale ary ny fadima ny antsoina hoe cohésion sociale. Dia zay thème dimy zay no anaovanay GSM TEP amin'ny faran'ny volana octobre zany no anaovanay anazy.
dia rehefa vita zay zavatra rehetrarehetra zay a dia manao consolidation résultat satria moa ny tanjonay a dia resaka participation citoyenne impliquer tous les acteurs miasa ao anatin'ny territoire anankiray mba ahafahana manametraka an'izay hoe système na redevabilité izay ary ny farany moa zany satria ny groupe GSM tsy miasa tokana fa miasa koa izy miaraka amin'ny association ny président Fokotany sy ny commune dia ny fametrahana système de pérennisation par rapport amin'ilay activité nataony nandritra ny ity taona ity nandritra zay tato amin'ny SFCG zay zany no atelier farany ho ataonay ao anatin'izay. Bonhomme avy eo amin'ny groupe Fanjiry ny dingana zay arahinay zany manomboka izao tsara zany manamarika ety amboalohany fa raha tamin'ny fotoana zay ny aonantsika farany eto Antananarivo no nanatanterana an'le activité-nay dia anatiny fampidinika zany zahay amin'izao miaraka amin'ny mpamatsy vola fa izahina zany izy aparitaka manerana ny faritra zay misy eto Madagasikara dia ny dingana voalohany ny activité-nay voalohany zany ao anatin'izay dia misy ny fanadiadiana eo anivony lafa tao olom-pirenena rehetra zany mahakasiky ny andraiky sy ny tanora sy ny force de l'ordre et de la sécurité mahakasiky ny resaka fanorenana fandriam-pahalemana io amin'ny alalan'ny bulletin des scores zay aparitaka amin'ny olona eo amin'ny 900 isa eo zany ao anatin'ny région anakefatra zay paritahany mpikambana ao amin'ny groupe Fanjiry io dia ny zavatra andrasinay amin'izay moa zany hoe ny fanaovana entinay amin'izay dia ny mba hatsapahan'ny tanora zany ny fandraisana niraikitra amin'ny resaka fandriam-pahalemana sy ny anjara asan'ny force de l'ordre ihany koa amin'izay resaka fandriam-pahalemana zay indrindrandrindra ny fiaraha-miasan'izy roa amin'ny alalan'io bulletin des scores io zany no ahafanay mijery hoe inona no zavatra mila hamafisina sy anentanana ny force sy ny tanora. Haingo-Andrianary ny anarako solotena ny tarika aina vao eto tsingana manaraka ho ataonay voalohany aloha zay andefa taratasy fangatana fiaraha-miasa amin'ny OJM ordre des journalistes de Madagascar ireo mpanao gazety no iantefan'le hoe lahatsoratra momba ny éducation électorale dia nezahanay atao amin'io hoe rehefa manao an'ilay lahatsoratra izahay dia tsy andoavam-bola ilay lahatsoratra satria rehefa mifidy ny olona anankiray dia mitondra ny anjara biriky ho an'ny fampandrosoana ny firenena ankoatran'izay miezaky ny iona amin'ny CENI koa izahay CENI moa zany mikarakara ny momba ny fifidianana dia araky ny drafitrasanay hoe momba ny éducation électorale dia tsara raha ohatra ka miara-miasa amin'ny CENI izahay dia iona amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny CENI angataka fiaraha-miasa dia rehefa vita izay zavatra rehetrarehetra izay dia manomboka amin'izay fanondratana n'ilay lahatsoratra tsotsotra fohifohy momba ny éducation électorale mokatra lahatsoratra ray isan'andro ka ho aparitaka amin'ireo gazety izay manaiky miara-miasa aminay. Efa misokatra ny fifidiananao mpiaino ireo tetikasa iombonana miompana fandriam-pahalemana sy ny filaminana fiaraha-monina. Tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 ivondronan'ireo pisbuilder enina amin'ny 20 mianata no aroso tsarainao mpiaino io. Milarana 032 32 032 30 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina vao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe Fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe Mandrava Sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Filan-kevitra 032 32 032 30. Ny fiaraha-miasan'ny herehetra amin'ny fiaraha-monina entina hanovana izay fiaraha-monina izany ho tsaratsara kokoa. Io no lohahevitra horesahana amin'ny vahin'ny fandarana Samigasy anio. Antso Atarby no ifandraisana amin'ireo vahiny anio dia ny solotenan'ny Mandrava Sarotra, ny solotenan'ny Agirs ary ny solotenan'ny Kofsat ao Sambava izany. Samigasy mandray vahiny. Mandroso tompoko.
surtout les conférences renforcement de la sécurité locale, responsabilité partagée, association AGR, c'est dans le cadre de Festivani, d'un thème, oui, ni la voir, comme des cinémas, car nous avons fait une conférence, c'est une Festivani, et analyse, miaraniaka zany mandravasaratra mba anjara amin'ilay conférence satria iny fotoana anankiray ahafahana mampita sy maka hevitra azainany mponina zany ka tamin'ny fotoana io zany dia misy intervenant anaky efatra ny avy ao amin'ny président régional-ny Andriamasin'olona dia zareo avy amin'ny gendarmerie et en tant que mandavasaratra moa dia ny tena kontsolo tena ary ny police municipale et misy échange de tena animé be en tant que débat le et tanjona moa tamin'io le hoe andray afahana andray initiative toy zany dia le resaka hoe communication dia namba fantatra inona nandrakitry ny tsirairay avy zay ny anjara fitenenana ny tsirairay avy ka ny amin'ny mandavasaratra moa zany dia amin'ny hoe ao anatin'ny organisation de société civile dia nijanona mpanelanelana ao facilitateur zay zany zavatra nazavaina ny anjara asa zany dia manamora ny asan'ireo izay mpampianatra lalàna toy ny zareo amin'ny gendarmerie sy ny Andriamasin'olona sy ny police municipale izany hoe tsy afa-misaraka amin'ireo mpisehatra sehatra direct amin'izany hoe fametrahana tontolo misy fandriampahalemana zany ny société civile. Ny tao moa zany tanora no betsaka tao mpianatra tany universitaire zany dia misy ankoatran'izay taory zareo avy amin'ny LDTAS dia les organismes suisses dia tao kory zareo avy ao amin'ny population taory zareo avy amin'ny emploi tao koa ny solontenan'ny faritra dia plateforme régionale ny Bani tao koa moa zany misy ny zareo amin'ny Andriamasin'olona vitsivitsy. Inona le hevitra maromaro ataontsika hoe nisongadina nandritra n'le conférence débat? Ny hevitra maromaro zay tena nisongadina moa zany dia ny mahatonga an'izao zavatra misy zao dia avy any amin'le culture mihitsy zany misy zavatra efa tsy mety indrindrandrindra amin'le resaka raharam-pianarana satria iny matetika mitarika ny olona tsy andehanao fitoroana tsy andehanao fitoriana nefany eo koa le hoe tahotra ny samy eo iray tanàna dia tsy samy mandeha milaza eny amin'ny fotoan'ny filamenana fa manao fiantrana an-trano ihany dia manaraka izay koa le non respect an'le lalàna apetraka amin'le vania manaraka izay koa ny resaka corruption. Azo bedona zegny président ny Andriamasin'olona tamin'ny faritra Sava amin'ilay sécurisation ifotony miara-miasa akaiky dia akaiky zegny amin'ny fotoan'ny filaminana gendarmerie indrindra any ambanivohitra agny. Jolivet Bezara. Inona ny tanjona tena nandrasanareo tamin'ilay fisian'ilay conférence débat io? Ny tanjona tena nandrasana ahitana une résolution concrète les sécurités dans la société ni sambava et la sava. Nisy izay fiara-miasa amin'ny rehetra eo anivon'ny fiarahamonina izay no tena ifotorany fifanana peace builder tanterahan'ny tetikasa Samgasy mba isian'ny fiarahamonina milamina sy mirindra. Ireo vondrona 5 dia zareo ao anatin'ny groupe Ainavao, PIS, GSM, Fanjiry ary Mandravasarotra moa no mandray anjara manontolo ary feno ao anatin'izay fiofanana ho tonga peace builder izay.
samy gasy mandray vahiny mandrosoa tompoko. araka ny efinampanantenenanao dia androany no anomezananao ny anaran'ny mpiaino izay nahazo loka avy amin'ny fandarana samigasy izavy izy ireo noro tsy izavy izy ireo i mampiona fa irivo ao atsirabe no nahazo loka tamin'ny fanontaniana tamin'ity indray mitoraka ity antsoiny samigasy ary irivo manomboka amin'ny herinandro amin'ny fandaram-potoana amin'ny fanomezana ny loka tsy ahivina trany fa amin'ny heriny dia mbola isy indray ny fanontaniana apetraka ho anao mpiaino dia entanina foana ianao hoe azoto ilalao sy fanerasera amin'ny fandarana samigasy toa ny rivo avy ao Antsirabe. raha misy fanamariana trano anao mpiaino mahakasika ny fandaharana dia ifandraisantsika trany amin'ny alalan'ny SMS ny laharana maitso 03232 03230. Hatreto indray ary aloha ny fandaharana ho an'ny androany aza tonoana ny mitsidika ny site web na ny tranokalina ny tetikasa samigasy dia ny www.samigasy.mg sy ny page Facebook tetikasa samigasy. Isaorana ianao mpiaino nanaraka ny fandaharana androany isaorana trany ny Air Madagasikara sy ny Orange manohana ny samigasy Noura Wellerson mampiona Ravalson teo amin'ny fanolorana sandany irina kosa ny teknisiana niaraka amintsika amin'ny herin'ny anio toy izao indray ny fotoanantsika manaraka. Veloma tompoko. Samigasy. Fandarana vokariny Search for Common Ground Madagascar. Toana masoa Amerikana. Samigasy, iray tanàna, iray viny, miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.